Nisehoana trangan-javatra hafahafa tao amin'ny fariny Tritriva nanomboka ny alakamisy 12 septambra lasa teo. Ahitana setroka sy afo eny amin'ny ilany andrefana amin'ny aram-bato manemitra izany fariny Tritriva izany. Raha nambaran'ireo amponina ny toerana sy ireo mpiserady ary ireo mpivarotra dia efa ny alakamisy 12 septambra nanomboka nipoitra izany trangan-javatra izany. Mitondra fanazavana makasika izany ny mpiserady iray any an-toerana. Hatreto aloha zany dia mbola tsy fantatra mazava hoe inona le izy fa ny azonay lazana fotsiny dia misy setroka midonaka mivoaka hatreo amin'ny aram-bato eo. Izay mampiahiahy tokoa satria sarotra be ny inona hoe isy afaka handrehatra afo eo amin'io party misy azy io satria araka izao hita izao hoe tsy possible mihitsy ny andehanana hoe anaty afo eo fa dia misy efatra amin'ny maliny fa voareperan'ny mpivarotra eto hoe misy an'io fa izay vao marina teo nefa nahita anazy dia mbola io hita maso tsara izy mitondra setroka io. Anatin'izay hoe efa nisy nisehoatra sao ve taloha sa? Tena mbola tsisy mihitsy aloha hatramin'ny tantara natritriva zany hoe nisy setroka mivoaka teo amin'ny aram-bato io fa sambany hatramin'ny tantara nisy an'io. Ahoana le fisehoan'le setroka, misy afo sa? Misy indray misy afo kely ihany le izy dia ny efa voareperanay teo koa ary misy zavatra milatsadasaka eo manodidina anazy eo, milatsaka anaty rano. Fa nanomboka nirohitra nijery izany tany an-toerana ireo mponina satria mampatahotra azy ireo ny trangan-javatra toy izao. Ka nijery izany na ny tanora na ireo zokiolona tonga tena toerana nanomboka androany. Io fa hita be.